entina iahina ny ara-tsosialy ireo tsy mandray karama isam-bolana. Menga amin'ny vokatry ny fanajiajina ny fiampianan'ireo tantsano ahafahana mametraka izany. Hatreto dia varotra valo eto Madagasikara nahavitana fanajiajina ka totosana tomboka ny herinandro lasa teo tany Boeny. Ny fanadihadiana aty toerana ohatr'izao tena ahafantarana ny zava-misy marina. Ary koa mba ahafahan'ilay olona milaza n'ilay zava-misy marina. Tsy misy atao hoe miolokoloka zany fa tena zava-misy marina no hita amin'izay zavatra izay. Ny fokontany Ampazony commune Belobaka no toerana nanaovana fanajiajina teto amin'ny distrika Mahajanga faharoa ahafahana mandrindra ny ampitson'ny tantsaha. Tsy izao mbola matanjaka izao ihany fa mandrindra rehefa ao anatin'ny fanterana. Tantsaha asa mafy satria mandeha herintsandry nefa le sakafo indraindray tsy zarizary malaky reraka zany le tantsaha ka 10 taona tokony mandeha retirety ny tantsaha. Ny alohan'ny fidinana fotony dia nisy fampifanamena ireo teknisianina ka nampahafantarana azy ireo ny fomba entina manao fanajiajina sy mandresy lahitra ireo tantsaha mba hivondrona amin'ny fametrahana ity fisondrondrono ity. Zava-dehibe hoy ale satria raha ohatra ka mahatsiaro zareo tantsaha hoe mba mpitondra fanjakana ny ministera ny knapsa indrindra nareo amin'ny tranobe tantsaha mijery azy akaiky misy matoky fa afaka matoky bebe kokoa ny fitondram-panjakana zareo afaka mitondra ny anjara biriky ihany koa zareo afampandrosoana ny firenena ankapobeny. Aorian'ny Boeny dia mifaritra Menabe sy Melaka ny toerana manaraka anaovana ny fanajiajina. Ndrembava kosa mahakasika ny finoana. Vory lanonana ireo taranaka sy zanaka ampielezan'ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Maritiora ny alahady lasa teo nandritra ny fankalazana ny Alahadin'ny mpitandrina. Raha araka ny fanazavana azy Vory dia tsy mbola mijanona eo ny fotoan-dehibe eo anivon'ity fiangonana ity. Vita soamantsara ny Alahadin'ny mpitandrina ho an'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora. Ny alahady 7 Desambra teo nantaterahan'ny fiangonana izany ary nitrotrona ambavaka ny pastera Lazasoa menakava mba hanomezan'Andriamanitra azy ireo tanjaka ara-panahy amin'ny fitandremana ireo ondrin'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity. Andriamatoa Andriamanantena Janofo diakona sady mpikambana ao amin'ny birao-piangonana nitarikan'ny fanompoavahana ary rakotanymana milisona izay mpitandrina ihany koa no nitory ny tenin'Andriamanitra dia izay nalaina tao amin'ny boky ny Ezekela mpaminany manao hoe ary dia ankasitrahako ianareo hoy Jehovah Tompo. Nisy ihany koa ny fanolorana ireo sakramenta roan'ny fiangonana tamin'ity andro ity dia ny sakramentan'ny batisa sy ny sakramentan'ny fanasan'ny tombo. Kristiana maro tonga ny ombavaka tao antoerana tamin'izany fotoana izany ary dia samy naneho fankasitrahana sy fampirisihana mpitandrina avokoa ny rehetra nandritra ny fanompoavahana. Ho an'ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora moa dia zava-dehibe ny fankalazana tamin'ity taona 2024 ity satria amin'ny 29 Desambra ho avy izao no famaranana ny 10 taona ny fiaraha-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana.